السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا رسول الله. أما بعد. Deras vunnaita atultikantuptika Allah subhanahu wa ta'ala ari tujans fandepalemana irutsaka mlai malalatika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam si iro fianakaviany iro mpanarady azy sy izay mbola mifikitra manaraka an'izany sordaliny izany hatramin'ny farany. Insha Allahu androantsika dia iresaka hadith zay nitateriny Abu Huraira manao hoe: an Abi Hurairata radiyallahu anhu anna Rasulallahi sallallahu alayhi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Abu Hurairah dia nitatra fa paminany sallallahu alayhi wasallam dia niteny manao hoe: man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Izay mino an'i Allah sy ny andro farany dia aoka izy iteny tsara hatrany na hangina. Ireto zavatra telo reto no tokony ho hananan'ny mpino Islam tsirairay avy. Voalohany dia ny fitenenatsika ny tsara ary fanginana rehefa tsisy ho tenenina. Ary ny faharoa dia voalaza fa ny fahitsian'ny lela dia anisan'ny sampany imany. Ary ny fahatelo dia Anas radiyallahu nitatra fa paminany sallallahu alayhi wasallam dia niteny manao hoe: la yastaqima iman abdu hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisan. Paminantsika Muhammadun sallallahu alayhi wasallam dia niteny manao hoe: la yastaqima iman, tsy mahitsy ny finoan'ny mpanompo raha tsy mahitsy ny fony, ary tsy mahitsy ihany koa ny fony raha tsy mahitsy ny lelany. Zany hoe ny lela dia anisany rôle amin'ny vatan'olona iray. Zany hoe raha anao mamoaka teny dia ny vatanao no manatanteraka izany, fa raha ohatra kosa ny zavatra avoakan'ny lelanao tsara dia tsara manaraka izany koa ny vatanao rehetra. Fa raha ohatra koa dia ratsy ny zavatra avoakan'ny vavanao dia ratsy manaraka an'izany koa ny vatanao. Tsy inona izany vatana izany fa ny fo. Raha ohatra isika mamoaka resaka tsara foana dia tsara manaraka izany ny fontsika. Fa raha ohatra koa isika mamoaka teny ratsy dia automatique ratsy manaraka an'izany koa ny fontsika. Ary paminantsika Muhammadun sallallahu alayhi wasallam dia niteny izy manao hoe: izay olona namoaka teny na afaly an'i Allah kanefa izany teny navoakany izany dia tsy voadinikany, ka avy amin'izany no ampiakarin'i Allah ny voninahitrany. Ary mifanohitra amin'izany koa izay olona namoaka teny na tezitra an'i Allah kanefa izany teny navoakany lelany izany dia tsy voadinikany, ka avy amin'izany no anasazian'i Allah anazy ka ampidiran'i Allah azy ao anatin'ny afobe. Noho izany dia isika dia tokony handinika alohan'ny teny zavatra amin'ny olona. Misy teny manao hoe: avadibadin'ny pito ny lela alohan'ny tenenantsika zavatra amin'ny olona. Ary Omar radiyallahu dia niteny manao hoe: izay olona be resaka dia be ny fadisoany, ka rehefa maro ny fadisoa dia izay olona be resaka dia be ny fadisoany, ka rehefa maro ny fadisoany dia be ny fahotany, ka rehefa maro izany fahotana izany dia ny afobe no mendrika an'izany olona izany. Ary misy teny koa anankiray manao hoe: ny hantsasany hatsaran'olombelona dia amin'ny firesaka, ka haoka isika mba hanatsara ny resaka izay avoakan'ny lelantsika tsirairay avy. Lesona azo soatsika amin'izany dia haoka isika mba hiteny tsara foana ary hanatsara ny resaka isika izay ho resantsika amin'ny olona. Ary
lesona manaraka dia aokantsika mba hiteny tsara foana ary zay no fampatsiavantsika androany. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.